Ampitiavana trano ry izy menakavy ny tsy dia nantokantranonao amin'izao. Fa 14 ny volana aogositra taona 2024 izao tahaka izao rehefa alatsinainy hariva. Aorian'ny fampalalam-baovao toy izao dia nidinika no arahanao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS. Toy izay ihany koa any amin'ny tambazotra tserasera any amin'ny YouTube amin'izao fotoana izao aloha zany satria mbola misy olana kely any makasika an'ilay page Facebook ny MBS ho resantsika eo any makasika an'izay fa ao amin'ny ity anio ity isika dia manambahiny tony mazatra Andriamatoa Ramiaramanana Jean-Pierre Yada mpandrindra nasional amin'ny antoko FLN na ny Front de Libération Nationale izy no hitondra sy resadresaka amintsika amin'ny ity takariva ity akasitrany ianao tompoko nanaiky ivaindray eto amin'ny fandarana. Ya dia ombako manana ny fiarabana rehetrarehetra nataonao teo ary dia misaotra amin'ny fanasana. Ho resantsika avy hatrany angamba ny Andriamatoa Ramiaramanana Jean-Pierre Yada ny makasika an'ity resaka lalao nosy ity satria manjavozavo tsy hita hoe makaiza mandroso sa miemotra sa mijanona eto antsika amin'izao fotoana izao 10 andro eo na mahery kely eo sisany no anatanterahana an'izay toa mbola ohatran'ny mifanenjana ihany ataontsika hoe ny fédération, ny atleta, ny ministera sy ny mpikarakara isan-tsokajiny ianao isan'ny nikarakaranyzany ihany koa lalao nosy zany tamin'ny taona 1970 isan'ny mpikarakara ny resaka trano fonenana nandraisana andreo pikatroka na ny atleta moa zany ilazantsika anazy manahoana ny fahitanao an'izay fikirakirana ny lalao nosy andian'ny faraika ambin'ny folo tanterahana eto Madagasikara zay. Ya le anarana aloha zany Yada fotsiny aloha fa lava be le fanonona le anao mety ho sahirana ianao raha toizanao foana le anarana fa Yada efa mahazatra antsika hatramin'izay. Ny faharoa manarakaraka an'izany nisy tokoa ny fandraisana anjara tamin'ny fikarakarana ny Jeux de Ville tamin'ny taona 20 ninona moa ny resantsika an'izany dia hitantsika ankehitriny fa ny lalao nosy dia atao eto Madagasikara indray dia hitantsika fa misy fahasahiranana be dia be miseho lany dia izany zavatra zany anefa ny tena marina dia zavatra tsy tokony hisy eo ka ny mahatonga antsika miresaka ankehitriny hoe ahoana marina ity fandehan'izy ity dia ny mba handraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra tsaratsara kokoa mihoatra n'izao zava-misy zao satria hitantsika fa maro ny fitarainan'ireo atleta, maro ny fitarainan'ny olona zany amin'ilay izy. Iza zany tena hoe ivelatra fotsiny amin'ilay fipetraka ilay izy voalohany indrindra aloha eo amin'ny resaka momba ny atleta reo zany momban'ny ireo ankizy mpisehatra amin'ny fanatanjahantena eto Madagasikara zany dia reny fimenomenonana rehetrarehetra reny misy avitra dia tsy tokony hisy mihitsy satria rehefa manana fahasahiranana ny fanjakana ohatra eo amin'ny fikarakarana ny ministera moa zany ny tena marina eo amin'ny fikarakarana n'ilay lalao dia misy fanapahan-kevitra tokony raisina amin'ny fanamaivana sy fanatsorana kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra anisan'izany ohatra dia ny fédération nge afaka tsara mikarakara miahy nyreo mpisehatra ao aminy fa kosany ny vola ny oenti-manana zany ny vola oenti-manana amin'ireny dia tokony omena ny fédération zany ahafahany mikarakara izy mba tsy hampavesatra loatra zany ilay adidin'ilay ministera satria ny ministera na ny tena marina dia tena miopana bebe kokoa aloha amin'ny fanomanana an'ilay lalao le toerana anaovana infrastructure rehetra anaovana an'ilay lalao sy ny fandraisana ny vahiny zany ny tena zany eto amin'ny firenen'ny tena zany tompon-tany dia afaka misorganize afaka mandray fanapahan-kevitra mifandamina zany dia raha ohatra hoe tokony hoe mbola ministera dia hikarakara le mahakasika an'le fédération tsirairay dia sahirana fa tokony ny vola ny blokom-bola tokony ahafahany miasa fotsiny nomena azy dia izy afaka misadapta tsara aloha zany satria izy eto toerana izy afaka anona satria ohatra fotsiny zao teneniko anao anisan'ny fanapahan-kevitra andraisina tamin'ny taona 20 zany 1970 dia ohatra hoe nanana fahasahiranana tamin'izany mahakasika ny trano fampivahinanana zany ny hôtel zany dia naka fanapahan-kevitra mihitsy ny bloky anisan'ny novaina natao trano fandraisana ny ireo atleta zany nitetsy amin'ny
pifilo bloky LTC misy bloky ngezabe zay ao misy trano misy riana efatra zay ao ngezabe mahitsiny de io bloky anankiray bloky ny LTC io zany navadika trano ahafahan'le olona nonona mihitsy fonenana izany nanao azy zany nanao an'lay asa mihitsy zany ny rehetrarehetra tao de talatan'ny fotoana foy tsy nisy 2 mois nanaovana anazy fa azo natao tsara zany satria inona ny antony voalohany indrindrany rehefa vita le izy rehefa aveo de afaka nampiasain'le sekoly ihany vita tsara zany le toerana afaka nandraisana an'le lalao de vita tsara afaka nampiasain'le sekoly indray le fotodrafitrasa rehefa aveo ny tombony azo am'izany zany anisan'ny tombony azo aminy faharoa ny atleta ny fédération mihitsy mikarakara ny anany rehetrarehetra de tsisy fimenomenonana am'izay satria akaiky le président de fédération zany mijery akaiky an'le atleta any de tonga de akaiky rehefa misy zavatra tsy ampy na ohatran'izany na tsy mety fa tsy hoe tsy mety le izy de lasa mitaraina ny fédération de lasa ny fédération na mitaraina ry de lasa tsy de lasa ndray io manko misy io anankiray mihitsy rafitra anankiray mihitsy mikarakara n'lay jeu de Gilles tam'izany Gozy de le izy zany manamaivana an'le asa natao tam'izany fa ny fijerena manko antony lalao tony tsy tokony jerena fotsiny eo am'le hoe mafanatanjahantena azy tsininy zay ny olana ankehitriny zay ohatrany hoe hanao an'izay apisy an'lay rencontre sportif fotsiny le fanjakana am'le jeu de Gilles nefa tsy zay ny fomba fijery an'io zany ary io mampalahelo ny tenin'le filoham-pirenena hoe raha mandresy nareo de ny tsy anina tsy ny politika ny mandresy fa nareo ny mandresy ny firenena ny mandresy fa raha resy de resy ny firenena resy ny tsy le atleta rery ny resy fa resy koa zany ny firenena de noho ilay atleta zay tokoa ve le zava-mitranga zany rehefa azo lasa zay zany le izy lasa ohatrany hoe efa fantatry zao fa tsy zarizary ny fikarakarana de tenenina zany le atleta hoe raha maresy nareo nge de itsika no mandresy ny malagasy fa raha resy nareo zany de itsika ny resy ny malagasy no hianareo de nefa n'le akisy fantatra fa be de be nge le tsy fahatonomanana avy amin'ny fanjakana miteraka n'lay fahareseny lay atleta de ny mbola tsy manao akory satria ara-moraly aloha le atleta de fa resy satria ratsy tsy zarizary ny fiomanana rehetrarehetra fiomanana zay fiomanana efa tokony atao amataonany ambolana sisa ny anaovana azy de izany zany lasa vesatra ho an'le kizy ka le fijery ohatra zay zany hoe le io zavatra atao hoe jeu de Gilles io tsy le tanteraka le rencontre fotsiny no eritreretina fa io zany tena zavatra ngezabe no anatin'io rehefa zavatra ohatran'ireny hoe jeu de Gilles zany natao eto Madagasikara mijerena daholy hoe manahoana ny lafiny fizahantany ateraka io lalao io zany zany tsy maintsy jerenao zany natonga ny hoe nijerena daholy ny hôtel rehetrarehetra hoe afaka ampetrano olona tsy le sportif rery fa ny mpanarady azy sy ny olona mety anatrika avy any velany sy ny anina rehetrarehetra zany nijerena daholy nijerena daholy ny fipetraky ny mety ho fipetraky ny tsena ahafahana mivarotra na ireny resaka ara-malagasy reny fotsiny azy efa misy zao ny fanaovana coup de poing am'izao fanadiovana ny fako de anisany zany satria zay nge le teneniko hoe le tourisme zany ho avy satria reny olona reny nge ny avany velany nge tsy le resaka sport fotsiny fa tokony ho anatiny mihitsiny zany ny mpanarady azy ny avy mijery ny tea manaroatra manao vacances tonga aty zany tokony ho jerena dolidoly fa itsika tsy vonona de lasa hitanao tsy nahay atao amitsika izy lasa ohatrany hoe tsy malaza fa mampimenimenina tsika zao vao mitenitsika le jeu de Gilles de ahoany ty fako ty satria nienatra zany no efa tafin'le malagasy sady de ny mbola tsy tonga le vahiny de efa mienatra le vahoaka ny malagasy hoe way ahoana zao ty fako be ty fa ho avy ny jeu de Gilles zany nge le de ho asoronao anatin'ny fotoana foy le fako arabasoa arabatsara tsisy olona malahelo mihitsy raha afaka ny fanjakana andro any alina reo fako reo faly daholo ny vahoaka rehetrarehetra fa le izy tsy afaka zay ny mampimenimenina ny olona rehetrarehetra ary zany mahatonga ny olona miteny ahoany ty de izay zavatra zay ary fataro tsara fa
ny fiainan'ny firenena mihitsy no hita ao anatin'izy io satria tonga ny olona mijery anao zany de fako no hitany tsy fahalavyrarina no hitany ny foto-dravitra asandraisana ny lehilahy aloha zany de mbola tsy fantatra hoe ahoana marina ny fipetrany manahirana be le izy anefany zany tokony isy vola hiditra be deabe ho an'ny fanjakana betsaka loatra ny mankagania antsika amin'io rehefa ohatra tsy zarazara ohatran'io izy satria na ny ekônomia na ninona io nge ianao mety mieritreritra hoe baolina no mandeha eo fa ny olona sasany mandeha mijery mividy vanila kely ery anany ary mividy ara-malagasy kely izy mividy an'izao kely izy mba ataony fahatserovana sy ny any de mandeha ny tsenan'ny olona sy ny karazany zany anisan'ny zavatra tokony jerena fa raha le fijeriko azy zao ratsy fanomanana be le jeu de sile tamin'ity hany ka na ny fanomezany tanana eto toerana arany hitako ambany be ary ohatrany tsy mare mihitsy fa tamin'ny jeu de sile taloha amina lala ohatra reny amin'ny zavatra ohatra reny be deabe no mifanome tanana satria samy mahazo tombotsoa isiny io lalao io daholo ny olona rehetrarehetra ohatra hoe reny hôtel reny zany tena manana tombotsoa be mihitsy amin'ny fisiny io de afaka mifanampy amin'ny fanjakana izy ampifikarakarana zavatra hafa zany zavatra zany tokony ana fa de mampalahelo moa fa raha ny tena mijery azy ankehitriny de hitany tena hoe tsy zarizary zany le fimanan'ilay izy anefany le ankizy niopana amin'ny fanaovana ny sport io de mametraka ny avenirany koa no aviny koa amin'ny fanatanjahantena io de ny fanatanjahantena no ataonao tsy zarizary ohatr' zao zany de ozy izy ny olona lasa nefa ny fanatanjahantena nge manala ny ankizy anatin'ny hoe mirenireny mifokarongony memepona anisan'zany ary misy tanjona ngeda be tratraran'ireo ankizy ireo zany ny fampitezanana ataonay tamin'ny fehezamata aloha ny iomanan'ilay ankizy anomanan'ilay ankizy no aviny ao anatin'ny sport mihitsiny fa tsy hoe atao zavatra mandalondalo kely ohatran'io le izy de lasa le sport mihitsy zany no mipotika amin'io ny firenena koa lasa ohatran'io firenena tsy mahay mandray vahiny fehefaratsika zany ny enatra baventsika amin'io anina io za mieritreritra fa tokony manao effort kely le ministera amin'io manao ezaka lehibe fa tsy ankinina fotsiny amin'ilay atleta hoe raha resinareo raha maresinareo amin'io de tsika ny maresy de raha resy ve de le ankizy rehetra zany ny babiny fahavoazana rehetrarehetra sy anenina hoe ay de resy Madagasikara noho ny tsy fahavitako an'ilay izy zany tokony efa hosorona anatin'ny sain'ilay ankizy fa manjary vao maiky zany mandeha mifieritseretan'ilay ankizy somary verena kely iada mahakasika ny CJSOI tamin'ny taona roa amby roa arivo andian'ny faharoa ambin'ny folo natao tao Maorisy isan'ny zavatra nyteneny minisitra teo aloha tamin'izany no hoe lalao tsy de tena hoe ahitana zavatra goavana be tsy maintsy hoe azo atrehany io zavatra io ny CJSOI zany fa hanomana kokoa mahakasika ny resaka jeu de sile isika amin'izao fotoana izao nefa maro ny ataontsika hoe fitarainana hita ihany koa ny tranga zavatra maro samihafa ny amin'ny resaka fa tsy fahandoavana ny volan'ny mpampiatrano na ny hôtely moa zany na ny toeram-patoriana eo ihany koa ny sekoly ray tetsy APF tetsy miresaka ny hoe apiditra ny mpianatra zay mazoto ikarakara ny sakafo ao amin'ny mandritra n'izay lalaon'ny nosy izay inefatra nodiniana raha tsy diso any ny vola mitety-bolan'ity lalaon'ny nosy ity resaka efa nandeha ihany koa no mahakasika ny hoe tsy manam-bola ny fanjakana inona no mety ho antony nefa fampanantenana hoe ho atao tsy maintsy ho atao ary isan'ny mbola hatramin'izao aloha zany mbola mametraka n'izay toky zay ny ministera pia hoe tsy maintsy ho atao ary tsy maintsy ho atao eto amintsika inona no mety ho akon'izay zavatra zay raha sendraka ity tsy tratra ara-potoana ny fanamboarana sy ny ataontsika hoe fikarakarana amin'ny akapobeany mametraka n'izay kalitao sy ny fenitra fahana mandray ny jeu de sile io ny vokany aloha de enatra ho an'ny firenena zay aloha voalohany indrindrany de ny mety ho isin'ny zay nge le tena manahirany le sanction mako tsy tena mianjady any amin'le fanjakana matetika fa any amin'le fédération na mikarakara any amin'le fédération na any amin'le sport zany no misy sanction fa tsy ny fanjakana satria ny fanjakana tsy afaka sanctionner-ny olona amina zavatra ohatr' ireny de ilay mpanao fanatanjahantena ihany no mizaka ny vokany vokadratsiny zany fa ny enatra kosany de ny firenena koa de ao anatiny de na izana ianao de menatra amin'io rehefa ohatra tsy totosa le zavatra le olana am'le ty le resaka tenenao hoe manambola tsy manambola ny fanjakana fa jeu de sile loatra nega tokony ampidi-bola be ho an'ny fanjakana ho an'ny firenena
fa tsy hoan'ny fanjakana fataro tsara fa re olona reo tonga tika reo tsy ariary no entin'ireo e devise daholo no entin'ireo olona rehetrarehetra reo makaty a Madagasikara zay aloha voalohany indrindra zay le teneniko hoe anatin'ny fihetsiketsehana ny fizahatany ary zay le fitsindrovana zay le tsy fiaraha-miasa amin'ny mpandraraha rehetrarehetra zay amin'ny raharaha io zay keo no mahatonga an'izy io nge tsy hoe rehefa sport fotsiny de sport rehefa matoa asiana hoe ministre ny sport ministre ny zao misy tokony misy fiaraha-miasa izay zany no tokony hijerevana anazy zay fa nijerevana fa de io le hoe misy vola sy tsisy vola io a za moa zany tsy tena mahita hoe fa ny tena marina nge manana budget zany jeu des îles zany misy budget miasa misy vola io fa tsy raha tsy hoe diso lalana nga zay ndray kosany de hafa mihitsy ny fandehany tsy itsika tsy anao fotsiny hoe anao dobo filomanosana misy hafanana tsara sy ny anina de mipetraka fotsiny misy vola miasa eo ary lay fotodrafitrasa zay vitanao eo koa de miasa mampidi-bola koa rehefa avy eo no zany a tsy tokony mitombona mihitsy ny aloha ny hoe mety hoe tokony fahasairana na ara-bola amin'io satria io zany tsy afaka ilika hoe satria misy covid sy ady any Ukraine de tsy nomana io ny jeu des îles le efa fantatry hoe am'izao ny jeu des îles ary ministère anankiray no mikarakara an'io a za zany tena raha izany ny resana amiko de ohatran'ny resaka zazakely satria zavatra événement tena hoe mampidi-bola be io ary ny firenena rehetrarehetra nge miady mba andray nosy zao nosy rehetrarehetra zao miady mihitsy ny alohandray mba aty aminay alohandray satria izay le anan'le izy fa raha zavatra tsisy fotiny de hoe ataovy any aminareo io raha io raha zavatra fantatry hiteraka fahatiantoka de voalohany tonga de aleotsika tsy mandray an'io fa ataovy any am'zareo any fa mahamono antoka atsika fotsiny fa io tena misy tombontsoa be tokony oa fa itsika tsy mahay manararaotra n'lay opportunité le opportunité misy zany tsy haitsika le mananana le zany tsy hain'le fitondrana de manjary lasa zavatra ohatrany hoe fahatiantoka le izy sy ny any ary ny zavatra ohatran'ireny teneninao hoe akizy omanina anao an'le sakafo sy ny anina rehetrarehetra zano a ny tena marina tena efa fandaminana anatiny zany tsy tokony isy problème ohatran'izany zany ane teneniko teo hoe raha ohatra ny fédération zao no maka an'izany a de tsy maninona zany fa raha ny fanjakana mandray an'le izy le izy zany a le procédure le arahanao am'le izy koa hitako hoe tena manahirana be samy te hitatam-bola zay ny tena marina de lasa manahirana be le fipetraky le raharaha tsetratsetra tsy aritry iny ada satria ianao isan'izay efa nlazaiko teny am-piandohana hoe isan'ny kirakira sy nanomana nio lalaonosy tamin'ny 770 iny a fa mialohan'ny resantsika ny makasika ny fifidianana zay miazakazaka am'izao fotoana zao manantona makany amin'ny 7 novambra isika makasika kely nitranga tamin'ny herinandro ilay fizarana vary tery amin'ny boribory-tany fahadimy nataon'ny solombavam-baoaka avy amin'ny fitondrana iny miaraka amin'ny fitondrana moa zany makasika an'ireny zavatra nambarany sy hitatsika ireny a ny hoe tsy maintsy mbola irotsaka ny filoha any rajoelona ary mbola isan'olany izy manao asa be deaibe asa sosialy manolotra sakafo sy ny maro hafa zay le fomba filazany anazy a ny fahitana andriamatoa hiady an'ireny zavatra ireny am'izao vanim-potoana izao tsika akaiky fifidianana ihany koa hitaniny mihitsy ny ako ny fahitako azy aloha zany de andriamatoa député no androtsaka ny andriamatoa iandrinirina rajoelona ho candidat ny filoham-pirenena mety taraiky loatra angamba le TGV nanolotra azy de nalohany izy tenany mihitsy ny nanolotra azy anefany a ny asa nataony tamin'iny fotoana iny a de asa sosialy no everina fa ho asa sosialy nataony ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka malagasy kanefany de navady no fanambarana politika ampahafantarana ny vahoaka ny fandrotsahana ny andresina rajoelona zany ary ny fanambarany moa tamin'iny fotoana iny de hoe ary tsy maintsy olany izany zavatra zany de tena efa tena mironany amin'ny lesaka politika sy fifidianana izy tamin'le fizaram-bany fa izany zany ho ana mpanao politika tsy de nataitra loatra be deaibe ny nama nataitra am'le izy za tsy taitra am'zany fa ny tena nanahira-tsaina tamin'ny teny ny andriamatoa député Naivra Olodinina de alay fitenena ny manao hoe samy hafa ny voretra sy ny mahanitra ka ny mponina eto boribory fahadimo tamin'ny fahadimo izy dia mahanitra manao akanjo tsara tare zao de zato koa rehefa nijery azy aloha no nanodidina azy teo de na olona madio akanjo be daholo
nandidina ny Andriamatoa député tena marina ny teneniny hoe ay fa za kosa ny nefa mba mandeha eny amin'ny boriboritany vadimy mahita olona maloto akanjo be deaibe de te ilaza zany ny député reny olona maloto akanjo reny a de voretra de voretra le maloto akanjo de tsy namena fanampiana zany a avy amin'ny fanjakana satria voretra satria naseho anteo ny ohatr' zao daholo ny leto amin'ny fahadimy de navany mihitsy zany nasorony raha olona 7 zany aloha Andriamatoa député tsy 7 fotsiny poniny amin'ny boriboritany fahadimy ary ny vahoaka tsy misy vahoaka mahantra sy manan-karena tsony zao fa sahirana daholo ny vahoaka noho zany ny vahoaka ny boriboritany fahadimy de sahirana daholo ataontsika hoe ny 7 isan-jato ny vahoaka eo sahirana za tsy miteny mahanitra vadiranovana fa sahirana ny varitsinjo de natao ho an'ny sahirana de sahirana daholo ny olona fa le fanavahanao an'le olona kosa hoe voretra rehefa maloto lamba de ny madio lamba ihany zany a no nomenao tamin'le fanomesana tena tsy mety ntinao tenena zany hoe misy tena misy fanavakavahana be mahitsy le izy ary le izy tsy vitany hoe fanavakavahana tsotra fotsiny ara-pitafiana ny député Laivy Raolodina de fa nanavahany an'le olona hoe rehefa maloto lamba tsy mahazo fa ny madio lamba ihany no mahazo satria nareo maloto lamba reo voretra nefa reo olona reo tsy za miteny aminao maloto lamba izy marina fa zany voretra zany tompoko de hoe olona kamo misasa na misy rano na misy savony na misy iny de olona kamo misasa zany no atao hoe voretra fa reo olona maloto lamba reo tsy zany lafo ny savony ny rano tsy misy ny rano ataony ty fitondrano ty Andriamatoa ny Laivy Raolodina sady tsy misy ny tapaka lava ny lafo be so tsy fantatrao fa 300 ny ray bidon 200 ny ray bidon olomboafidy tahaka an'ireny hoe zany tsy tokony hamoaka teny ohatr'izay raha tena tsy mety mihitsy atongavana tena tsy mety mihitsiny tena tsisy mahadéputé azy mahitsiny nga izy député amin'ny madio lamba tsy député amin'ny madio lamba nganganay fa député any Madagasikara tokony ataony ovainy any anaranao député amin'ny madio lamba fa ny député amin'ny Madagasikara tsy tokony anao zany tsy tokony avahanao araky ny fitafiany zany ny olona hoe rehefa madio lamba de makaty rehefa maloto lamba ary tsy tonga de klasenao ny olona rehefa maloto hoe voretra satria ny voretra hoa de finiavana mihitsy tsy te hisasatsy any fa ny olana eto misy amin'ny firenena ankehitriny noho ny tsy fahaizanareo mitantana ny firenena lafo be ny savony lafo be ny savony afo nareo mpitondra fanjakana tsy mividy savony fa mahazo fotsiny fa ny vahoaka malagasy vidy savony lafo be ny savony kely 4 cm sur 4 cube 4 cm efa vidinao 200 ariary lafo be ny savony na te hisasa azy ny olona ny ranonareo tapadava sahirana ny olona na ny rano isasana azany ary zany zavatra any tokony hoeritrena tokony lanjalanjaina le fomba fitenena fa tonga de klasena fotsiny le olona de zao ny afarany a lay olona tena sahirana be a maloto lamba eraky ny tanàna tsisy nahazo tamin'le vatsotsinjonareo ary le vatsotsinjo nge tsy anareo e tsy an'Andriamatoa ny andry nirina Rajoelina io vary vatsotsinjo io tsy an'Andriamatoa ny Laivy Raolodina io fa ny fahantrahan'ireo maloto lamba reo ny anaran'ireo ny nangatahana ny vary io tamin'ny Banque mondiale sy ny FMI tamin'ny firenena mikambana anaran'ireo mahantra reo ny nangatahana an'io anaran'ireo maloto lamba reo no nangatahana an'io vary io no nangatahana ny famomezana io ny mizara fotsiny no anjaranareo de zarainareo amin'ny olona 7 zay akaiky anareo madio lamba aza atao an'izany aza manilika olona ohatr' zany ary aza manavakavaka ohatran'izany ianao naindray miteny hoe fa nga ihanina de andrina nefa ianao mihitsy miteny hoe tany lavitra andriny fa maninona ny tanàna reny tenenina hoe tany lavitra andriny tsisy andrina mihitsy any am'le tanàna de zao anao tena miseho mihitsy fa olona tena manavakavaka be loatra ka aleo anao a na ianao mijoro député any madio lamba na ianao mijoro député amin'ny Madagasikara de tsy manao fanavakavahana ohatran'izany ary aleo ny maloto lamba ireny nomena fanomezana fa ny madio lamba mbola manana vola ividianana savony mbola mahita rano afaka isasana mbola tsy de sahirana lavitra izy zany noho ilay maloto lamba ka ny tena sahirana igny tokony azo amin'ilay famomezana io mizara no ataonyity fanjakana ity fa tsy mahita iny manahirana mako izy miteny hoe
raha ny banque mondiale sy ny FMI ny hoe raha miasa de tsy ho tafidy ty fireneny ty nefa ankehitriny ny banque mondiale sy FMI daholo no manao ny asa rehetrarehetra no mamatsy vola ny asa rehetrarehetra amin'ny asa zay mba mandeha eto. Maromaro mihitsy Andriamatoa Iady ny mahakasika an'iny ny fanampiana tosika, vatsy, tsinjo, maro isan-karazany le izy zay efa voalazanao zay fa zay zavatra rehetrarehetra zay no de hiampitatsika kely mankato amin'ny resaka fifidianana satria kion-dalana ahafana mamerina indray ny fahefana eo amin'ny vahoaka aloha zany ny tsaran'ny vahoaka hoe mbola izy sa tsy izy ny mpitondra ankehitriny mbola tsy fantatsika aloha mahakasika an'izay aloha satria mbola ny 7 novambra anytsika zay vao mandeha miroso amin'izay fifidianana fiodinana voalohany zay mahakasika kely ny resaka ny iverenantsika ny valandresaka nataon'ny filohan'ny CENI tamin'ny 4 aogositra teo ny zoma zany mahakasika ny resaka fanampiana ilay resaka arabola le hoentimanana natanterahana ny fifidianana mihitsy isan'ny nolazainy tamin'izay ny hoe sy nefa nambarany matetika moa zany hoe ny fanjakana no anetsina ny vola tsy feno sy tsy tazana amin'ny resaka fanampiana tsy ampy tsy ina moa zany ilazantsika anazy tsy voafeno ilay resaka fanampiana maro isan-karazany ny basket fond ny États-Unis aloha zany na amin'ny firenena faefatra nandrotsaka an'izay ho amin'ny herinandro lasa teo iny manaona ny mahakasika an'izay eo amin'ny resaka ataontsika hoe fiandrianana lay CENI sy ny resaka fanjakana mihitsiny efa dradradradraina foana ny maro ihany koa ny mpanao politika miady amin'io zavatra io ny hoe ilay indépendant na le hoe amaleo tena tsy mipetraka tsara ny fahitana Andriamatoa Iady an'izay. Ya ny CENI moa dia nataontsika hoe rafitra anankiray zany hikarakara ny fifidianana aleo tena eto Madagasikara de nataontsika tao anaty lalam-panorenana mihitsy izy zany hoe rafitra mahaleo tena mihitsy de izy zany tokony izy ny mikarakara ny fifidianana rehetrarehetra. Fa ny manahirana moa zany rehefa nahita ny filohan'ny CENI nanao valandresaka tamin'ny herinandro iny de ny zavatra hita voalohany indrindrany de zao rafitry ny firenena malagasy ilay CENI malagasy ny fiandrianan'ny firenena malagasy aloha voalohany indrindrany dia anisany voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ny sainam-pirenena malagasy de hoe maitso fotsy mena mazava be zany na ny fetrany zany de hoe fotsifotsy manaraka ny tahony ny menamena tsy valana ambony ny maitsomaitso zay aloha voalohany indrindra fa ny sainam-pirenenanao Andriamatoa filohan'ny CENI de mivadika io izy zany mivadika le izy za zany mahita an'le izy aloha voalohany indrindra hoe tsy nisy ny raha rahinao le fiandrianam-pirenena satria saina hipetraka eo akaikinao de mivadika. Ny faharoa manarakaraka an'izany ny sainam-pirenena malagasy de tsy misy sisiny mavomavo tsy misy an'izany ny sainam-pirenena malagasy hoe misy sisiny mavomavo fa ny sainam-pirenena malagasy de mazava maitso fotsy mena zay ihany ny loko ao anatiny. Raha mieritseritsy ianao fa tokony hoe ataonao haingony zany le galon de rehefa sainam-pirenena ataonao any antranonao haingo tranonao de afaka asianao an'iny fa rehefa saina aseho anao amin'ny fiandrianany firenena malagasy de tsy azo asianao soratsoratra na haingonaingony na inona fa de tena le maha sainam-pirenena azy voalaza ao anaty lalam-panorenana no atao teo ary mariako etona fa fambalony sainam-pirenena ny vadika tamin'ity fitondrany ty io zavatra nitranga io matetika loatra ny fitondrana ankehitriny mampivadika ny sainam-pirenena io zany ndraindray miteny am'le olona le hoe de efa vazaha tokoa ve ty resaky ty fa de efa miovatra amin'ny sainam-pirenena zany manahirany zany eo aloha de efa tsy hitatsika zany fa ny fiandrianany ny CENI koa ma-indépendant azy de tsotra kely zany nasoritsika teo am-pelatana tamin'ny ministera ny fitantanana azy zany nasorona tamin'ny mba tsy jabajabany ny gouvernement ny fitantanana ny fidianana zay nge ny antony tsy misy zany andraikitra ninoninona raisy ny gouvernement na fanapa-kevitra ninoninona raisy ny gouvernement anatiny io CENI io ny asan'ny CENI tsy tokony isy zany hoe fieritreretana hoe ny chef district hanao an'izao amin'ny asan'ny CENI ny lehibe ny be ny tanàna hanao am'izao amin'ny asan'ny CENI reny préfet police reny
hanao an'izao amin'ny asany seny tsy tokony misy fieritseretana an'izany fa ny seny de seny ka manahirana tsy manana n'la indépendance n'lay seny fa akoatran'izay le resaka vola tenenao ny filohan'ny seny de ohatrany sahirana kely zany raha vao miresaka ohatran'ny finance am'le ao marina teneninao miteny izy hoe hanampy ny gouvernement raha tsy ampy le fanampiana omelole tena manahirana be le fanazavany azy ny marina Andriamatoa ny seny de hoe rehefa tsy ampy ny volan'ny firenena malagasy rehefa tsy ampy ny vola firenena malagasy ikarakarana ny fifidianana dia manampy ireo mpiara-manatoka zay no izy zay ny lôzika ny fanampiana de ny tsy fahampianao aminao no ampiny fa tsy ianao no mieritreritra hoe ny vola fanampiana aloha nojerena de aveo jerena indray no tena famadika be le resaka resanao zany ny faharoa manarakaraka an'izany ny senia de tsy tokony miandrandra vola ivelan'ny volan'ny firenena malagasy satria rafitra manapa-kevitra ohatran'ireny zany tsy tokony zany ohatra zany tsisy hafa ny fitsarana ohatra zany tsisy hafa ny polisy ohatra zany tsisy hafa ny gendarme tsy afaka mandray ireny fanomezana avy any ivelany na vola io na zavatra tsy tokony afaka anome an'izany zany le andray an'izany zany tsy hoe misy olona anankiray tonga any de omeko moto nareo de raisina reny zany tena tsy fanao reny satria maninona lasa mi-influencer an'lay le rafitra zany lasa manindra n'lay rafitra hoe ity rangana ame atsika zao fa andao aramarana anteniny ty na ame atsika zao fa andao mba raha misy problème izy de mba ampina kely tsy izany mahitsiny noho izany seny tsy tokony ho zany mihitsy satria ny fanapaha-kevitra raisin'ny senia de tsy tokony niankina mihitsiny amin'ny volana zavatra rehetra ampiasainy de tsy tokony misy zany ohatran'ireny hoe satria na ame zavatra atsika reo de afaka miteniteny atsika am'ty rafitra ty afaka miteniteny atsika hoe zao anaovana ny fifidianana tsy maintsy zao anaovana ny fifidianana lasa izany manko ny fandehan'lay izy fa ny tena marina ny senia de tsy misy afa-tsy ny fandefasana ny volam-panjakana volam-bahoaka no anaovana azy ka raha misy olona na firenekafa na fikambanana hafa hanampy an'ny Madagasikara hanampy an'ny Madagasikara amin'ny resaka fifidianana de i Madagasikara ny vahoaka malagasy no ampiny fa tsy ny seny noho izany any amin'ny fanjakana ihany izy no mandrotsaka an'izany vola zany de volam-panjakana ihany no hitantanana ny raharaham-pifidianana fa io atao io miandrandra vola hafa io ikarakarana ny fifidianana de efa fahalemen'lay rafitra io fahalemen'lay rafitra io ary zany manahirana za tsy mbola nahare hoe ny filohan'ny seny zany de nahazo alalana manokana avy amin'ny filohan'ny repoblika handeha angatabola gauche droite tsy ikarakarana fifidianana za mbola tsy nare an'izany nefa ny filoham-pirenena ihany no manana zo ifampiraraha amin'ny any velany amin'ny resaka momban'ny fangatam-bola sy andreny amin'ny anarana ny vahoaka malagasy filoham-pirenena ihany no afaka manao an'izany amin'ny alana ny vahoaka malagasy hoe andeha angataka vola ary any fa ny rafitra ohatran'ny seny tsy afaka manao an'izany ratsy mahazo tena hoe mahazo anina ny basket fond zany mahatonga ny basket fond de mba tsy ahafantarana hoe volan'iza no nanaovana an'le fifidianana tokony zany fa lasa zany itsika metehatra am'le de aiza raha ngatiko mbola tsy manomboka ny fifidianana zany tsika de efa mananteny basket fond ny karakarahantsika fifidianana volan'olona volany aposin'olona zany hoe valalan-danitra zany no asitsika sira volany aposin'olona volany am'jalaro anaovantsika fifidianana fa atlasa aloha fa ohatriny nanomeny zany igny andrasantsika hoe isany mamme isany mba tsy mamme de lasa le mirediredy mihitsy indraindray ny seny de vola kely ny 1 million ny azo ny seny de nefa le fikambanana tery koa de mba 1 million koa nomendry zareo fa maninona ny seny no mifaninana am'zany fa mety misy afatra ihany koa ve Andriamatoa Iada amin'ny raha ny fahitany atoko FLN anazy ny mahakasika an'io resaka basket fond io saika vola aloha zany no hitantsika eto hoe fanampiana ara-bola fa eny ihany koa mety misy ara-pitaovana any ambadika any fa mahatonga le izy mitsitaitaika toantsika hoe mitsitaitaika mandeha tsikelikely mety ho afatra ihany koa ve io amin'ny resaka mety hoe tahotra ny mety tsisy ny fifidianana madiona mangararana le fizotron'le fifidianana somary ataontsika ahitana tsy fetezana na anomalia amin'izao fotoana izao da le tonga de mazava-pe tsy feno ny fehipetra ahafahako manampy anao zay tsy feno ny fehipetra ahafahan'ny communauté internationale la manampy an'ny seny satria le fikarakarana ianao nge jereny ianao amin'ny fiasanao eo tsy le vavanao io ny jereny
tsy le vavanao miteny zay manao an'zao manao an'zao olona manam-pahaizana daholo ny miasa am'ireo communauté international reo olona manam-pahaizana olona tena itsika koa manam-pahaizana fa tsika indraindray fa tsoro fa ny olona efa mahafantatra an'izany koa de tsy afaka manampy anao sy fa fantany ange za zao miteny aminao 5 taona zay nisy ny fifidianana raha ohatra zany nanana 4 anankiray ny fanjakana tamin'ny 5 taona lasa tsy tokony mbola ho faty nge zao satria vao 5 taona nefa lazaina fa tsy sita ny fitaovan'ny seni fa hoe lasa ny seni teo alohnotsoka lasa seni teo alohnotsoka ahoana seni de seni fa tsisy hoe seni teo aloha sy teny seni tatoriny ny seni rafitra fa tsy olona tsy olona zany tsy seni zany naka an'ilay fitaovana tsy lay hoe seni teo aloha zany raha ohatra nisy naka le izy fa olona mpangalatra zany ahoana ny tsy enjehan'ny lalàna raha mpangalatra fananany seni lasan'olona tsy mitombona mihitsy nyzany zavatra zany ary zany no antso avy mihitsy tamina fantarana anankiray nataoko hoe mba tsy amezany communauté international volany seni fa zavatra ny tokony omeny satria ny zavatra zany farafaratsy mitoetra eo foana zany tonga de le zavatra zany tsy mbola lany andro indray le seni zany andeha hitady mpivarotra hividianana azy de mbola anao cahier de charge anao an'zao zay zany mahatonga ana miteny an'zany fa hoe ty tomobile de io tomobile nameny japonais nge atsika zao to name atsika za fa le name fitaovana le fa za ndray rehefa aveo hoe ijanony eto Antananarivo daholo le 4x4 fa maninona ny 4x4 ny mijanony eto Antananarivo fa tsy moto ny tokony mijanony eto Antananarivo misy embouteillage vera angaty le moto mety eto any ambanivohitra ratsy be ny lalana le 4x4 raha mety any fa tsy azoko hoe inona mandalo amlohan'ny lehibe ny seni de manjary le 4x4 raha be embouteillage aty andeha be aty amin'ny embouteillage indray no tazomina le 4x4 fa lay moto indray no alefa any ambanivohitra tena fandisy be zany le moto mijanony eto Antananarivo afaka mitsirijiky nareo ry président ohatra ny hitako anao mitsirika afaka tsara amin'ny tsy mila manenotra eo le anina fa mitsirika am'le embouteillage zany fa le 4x4 alefa any ambanivohitra le alavitra be any sady afaka hitaomana n'le voka-pifidianana reny tsy ilaina nga député tsy ilaina nga lehibe ny district atsony amin'ny fotoana an'le voka-pifidianana tomobilin'ny seni no mitona azy ho avy am'izay resaka ratsa mangaiky zay mihitsika iada fa somary iverenany kely aloha ny mahakasika ny ilay resaka amin'ny atany sy ny resaka fanakatsakana na iverenantsika io ihany fa ilay caution azafady ilay caution amin'ny fanatanterana ny fifidianana hoe isany afahana mampiodina n'lay resaka fifidianana ihany koa ilay 200 tapitrisa ariary izay na 1 milliard de francs caution ho amin'ny irotsaka ho filoham-pirenena tena zay ve fahitany ny atoko FLN ny tokony ampiasana n'izay voly zay fa io ihany koa ny hoe raha tsy ampy ary zany raha ataontsika hoe 2 na 3 na 4 ny irotsaka eo ino moa zany efa resaka foana ny hoe aniliana ve sa inona ny tena antony fa le any am'lay hoe le fampandehanana an'le fifidianana afahana mampiodina an'le fifidianana le vola le 200 tapitrisa ariary tena zay tokoa ve any mety hoe lalam-bola lalan'izay voly zay ampiasana an'le izy averiko mihitsy ho an'ny FLN zany ny FLN de miteny hoe ny vola ampidonana ny fifidianana de volany vahoaka malagasy volany firenena malagasy tsy volany communauté internationale ary tsy volany candidat no ampidonana ny fifidianana fa ny fifidianana de volam-bahoaka ny vahoaka mandoa hetra raha misy vahoaka anankiray tsy mandoa hetra de aloha sainy tenen'ny Andriamato filohan'ny senia hoe itsy vahoaka itsy tsy mandoa hetra fa zany no miteny aminy fa tsisy vahoaka na iray aza efa ataoko ohatra foana fanany mpivarotena ary mandoa hetra ara-dalàna eto amin'ity tany sy fanjakana ity noho izany volam-bahoaka no tokony ho anaovana ny fifidianana zany ho anay ny famerana ny 1 milliard de francs io na 200 millions d'ariary io ny caution aloha amin'ny candidature na amin'ny firotsahako fidiana izay raha le vola zany raha le vola 1 milliard de francs io zany na le 200 millions d'ariary io tsy olany zany ho anany tokony mitady an'izany na mbola ataonao avy 2 eny io na ataonao avy 3 eny io tsy io mihitsy no sakana ho an'ny atoko tsy hirotsaka afa-tsy zay antoko mieritreritra fa tsy azo 20 isan-jato raha izay aloha de
fa raha antoko mieritreritra fa mahazo 20 isan-jato izy na ataonao 10 miliara reo mirotsaka foana izy satria fatany fa hiverina ny volany kolana zany ny fameranao an'io avo be io fa ny olana ho an'ny FLN de le principe zany hoe tsy mety zany hoe ny vola no atao anisan'ny sakana tsy ahafahan'olona irotsaka zany ny hoe ny vola no ahafahanao mirotsaka na tsy ahafahanao mirotsaka tsy zany ny caution nge tsy natao ao anatin'zany mihitsy ny caution zany a de ohatrany ianao a iavitra raha manofatrano iavitra de ozy izy ny tompotrano hoe caution an'io trano io a hofatrano telo volana de iny caution anao iny tsiny akory no anamboarana an'ilay trano tsy ny caution no anamboarana an'ilay trano zany hoe tsy ny caution no anaovana fifidianana fa petra-bola fotsiny iny iantohana ny fahatiantoka raha ohatra ka poteanao le tranon'olona rehefa ve rehefa mialy ianao na lasa ianao tsy mandofa trano ohatr'izany koa le amin'ny fifidianana raha ohatra ka tsy mahazo ilay 10 isan-jato ilay mpifaninana de niteraka fahatiantoka ho an'ny firenena izay noho izany a io le volana io zany a miverina manarina ny fahatiantoko ny firenena noho izay adalàna nataon'izay zay no asan'ny caution fa tsy hoe ny caution no entina anaovana fifidianana anotana bulletin anao diso be zany teninao zany Andriamatoa président sery ary ilaiko anao mba manazava an'izany satria za mahita aloha fa rehefa resaka momba ny resa-boly io ohatrany sahirana foana ianao de lasa miteniteny foana ny caution tompoko de tsy zany antoka fotsiny io tsy io no andehanao anaovanao iray zany marina mafy ka raha ohatra zany 39 zany de 39 milliards zany manahirana zany fa ny volan'ny fifidianana de ny fifidianana ny fanjakana ny firenena malagasy no mandoa azy fa ny caution raha mahazo 10 isan-jato le olona de averintsika aminy a ny volany tsy mahazo izy a de manonitra ny fahatiantokontsika izy a de tsy amentsika azy tsony lay volany zay ny asan'io caution io fa io koa nge mbola misy resabe rehefa aveo efa naninona nakarina be sy ny anna fa za ndray mahita hoe tena tsy androany mihitsy ny fomba iresahana azy satria misy antony stratégie politika no nametrahana an'io 1 milliard de francs io an'io caution io de noho izany zany a hoavy ny andro rehefa mametra-pialana ary zareo mipetraka ny fialana mipetraka ny candidature rehefa manao déclaration ny candidat voaray zany ny ACC de azo resahana am'izay io resaka io hoe zao ny fandehany fa raha am'izao vanim-potoana zao a de hitako hoe mbola tena tsy tokony ho resahana aloha le izy mahakasika an'izay eo amin'ny resaka fifidianan'izay ihany a manantona foana ny fotoana eo ihany koa nataontsika hoe mihetsiketsika ny atoko politika maro isan-karazany a miantso moa ny filohan'ny CENI mahakasika an'izay fiara-miasa amin'ny atoko politika eto Madagasikara zay nisy foana ny taratasy aloha zany hatramin'izao mbola tsisy ny fanafoanana azy ny mahakasika an'ilay taratasy ny aty tany iny ny amin'ny famerana n'le famorina akalamanjana vao nisy antoko ray miainan'izany ny herinandro lasa teo mahakasika an'izay lay ataontsika hoe fandrirotra nga ny azo ilazana an'izany lay antso ataon'ny filohan'ny CENI nefa ny aty amin'ny mpanantanteraka manao an'izay namoaka an'izay taratasy zay mbola tsisy ihany koa ny fiemorana tamin'le taratasy ny fahitany amin'ny antoko an'izay fa fahitany Andriamatoa hiady an'izay ihany koa mampanao politika ny lalàna misy eto amintsika de lalàna miaro fitondrana ny lalàna misy eto zany ny lalàna io satria tamin'ny fotoan'andro nanaovana azy zany na esprit de loi na ina itenenany olona anazy de hoe ny mpitondra zany mpanjanaka vao niala de miaro azy any ny lalàna rehetra napetraka teo zay ny lalàna taminy normal zany satria izy mitondra ny tany sy mifatsakana de nataony niaro azy ny lalàna fa io lalàna io tsy novaitsika nananana député arytsika de ny lalàna zany miaro ny fitondrana zay ny mahatonga ny hoe ny gendarme sy rehefa manao an'ireny etsika rehetrarehetra reny anao de tonga ny gendarme de ny fitondram-panjakana aloha no arovany mialohan'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany satria zay ny lalàna zay le lalàna misy eo miasa ho an'ny lalàna izy de zay le lalàna misy eo zay ny procédure misy eo mabaiko ny avary ambony de mandeha de manatanteraka baiko zay satria zay le lalàna misy iny zany tena fipetraka iny de hoe lay lalàna mihitsy no mamerariny andry zareo hiaro ny fitondrana sy anatanteraka ny baiko ny fitondrana ny filohan'ny gouvernementa ny filohan'ny gouvernementa zany ny prime ministre de efa nilaza fa ny gouvernementa de manatanteraka ny asan'ny filohan'ny republika ka ny filohan'ny republika
manana ny vinan'ny filohan'ny repoblika de mbola irotsaka izy ka manatanteraka ny vinan'ny filohan'ny repoblika izy a mahazava ho azy izy zany fa miaro an'zay vinan'ny filohan'ny repoblika zay de zay fomba mbola hanoizan'ny filohan'ny repoblika no mandamanaraka miasa izy tsy miafina satria izy mihitsy no teny an'izay hoe zahay miasa ho an'ny vinan'ny filohan'ny repoblika manatanteraka ny asa ampanarahan'ny filohan'ny repoblika ary zany no manahirana hoe hatram'roviny io fanatetarahany ny asan'ny teneny filohan'ny repoblika io satria filohan'ny repoblika io mbola irotsaka zay ao anatin'ny vinany ilay filohan'ny repoblika ilay firotsahana mitoy fa akoatran'izay koa tsy azo ditsika tsy fantatra fa filohan'ny repoblika nanendra nito lehibe ny seny ito place politique io zany tsy hoe nalay ny Andriamato Dama satria mahay manokana momban'ny fitantanana fifidianana tena place politique io no kotahan'ny filohan'ny repoblika de izy no nalefany ao nalasa fona izy nalafa zay fomba fiteniny azy tsy maninona fa izy aloha de kotahan'ny filohan'ny repoblika place politique io noho izany zany a rehefa place politique io a de zay ny politika ka tsy maintsy manaraka an'izay ligne directive ny olona nanindry anao ianao ohatran'izany ny député tsy maintsy manaraka ny ligne directive ny antokony nametraka azy zany zany tsy tokony hiafina ao ambadika zany izy mpanao politika ianao de rehefa manaratsy mpanao politika izy de tafaray ao anatiny eo izy zany fa tsy place tsy technicianna mihitsiny izy eo fa izy tsara tsy mitsarany ny tsy fitsaranany eny eo amin'ny seny fa fikarakarana fifidianany dikan'izany zany tsy mitombona mihitsy le hoe za technician ianao fa ohatrany hoe chauffeur ohatrany hoe pilote avion anao fa mitondra sarety zay tsy afaka hoentinao eo am'le fitondrana sarety mihitsy le hoe za pilote fa mpitondra sarety ianao aloha amin'ny fotoana satria sarety no entinao de ohatr'zay tsisy afa rehefa fifidianana ny karakarainao a de karakara ny fifidianana ianao zany fa tsy mpitsara ianao eo mpitsara ny mety anananao diplôma sy ny karazany de zay aloha tsara ho fantatry ny vahoaka zay a ary raha miteny izy hoe ny lalàna rehetrarehetra sy ny fanendrenanay de atao anatin'ny aradalàna ao anatin'ny fanonganam-panjakana nanomboka tamin'ny 2009 aneo aradalàna ao anatin'izay fanombanam-panjakana 2009 ny rafim-panjakana napetraka tamin'ny 2009 ny nakaty a mapara miaraka amin'ny président Rajoelina foana ny teo a izy ny nametraka an'ireo rehetrarehetra reo a normal raha mitogilana makany aminy ny fipetraka ny fipetra rehetra raisina amin'ny fikarakarana ny fifidianana io zay tsy mantahan' zany ary zany mahatonga ny efa ileny amiteny hoe alefaso le fifidianana satria zay indray de efa mahita an'ity hoe tsy vahoaka madinika tsony no misy eto amin'ity fireneny ity fa efa vahoaka mandinika tsy hoe eto midinika akory de miteny an'izay fa teny if zay mihitsy efa vahoaka mandinika zao no misy fa tsy vahoaka madinika tsony tena efa mandinika no avy ny vahoaka am'izao a mijery tsara mihitsy avitra hoe aiza ny lalaka andefa ay ty fifidianana ny filofireneny ity mety mahapotika na tsy mahapotika ny fireneny de eo zany nahitatsika an'io ny filohan'ny seny zao miteny atsika hoe miantso ny mpanao politika rehetrarehetra mba hifametanana anazy hapriska ny olona ifiditsiny ihany zay ny teneniko hoe place politique nge ny leranga io ny mazava ho azy fa fatany tsara ny fisiny ny fepetra ny raisy ny ministry ny atany zay tsy nanaovany fanoerana mihitsy ny tsy fafany antoko politika mamory olona kalamanjana za tsy miteny hoe mitondra olona midina andalambe raha mitondra olona midina andalambe ianao de voarara n'lay lalàna resahany io fitondrana olona midina andalambe eny amin'ny voie publique zay ny voararany io lalàna raisina io fa ny famorian'olona kalamanjana tsy voararany io lalàna io tsisy an'izany eo anatiny eo na vakiny avany ambony makany ambany io na vakiny avany ambany makany ambony tsy misy an'izany eo fa famorian'olona eny amin'ny voie publique zay no interdit fa reo vao hoe any anaty toeranao fotsiny indrindra fa hoe propriété privé de fa tsy afaka tsy voararany io lalàna io mihitsiny fa ny atsika na tanàna mifefy na tsy mifefy de fa tsy mety io fa tsy mitafo zany de nisy zany anie tamin'ny fanaovan'olona congrès maro reny tanànan'olona fefy zao de hoe tsy mety io andraisanareo olona fa tsy mitafo ina nidiranao amin'izany na hitafo na tsy mitafo le olona ny tehiditra ao na tsy tehiditra ao ary fataro tsara fa etsika politika anao ataon'le olona am'izany etsika politika fa tsy famorim-bahoaka samy hafa ny eny atao hoe famorim-bahoaka sy famorina ny misehatra ao anatin'ilay antoko politika
la le olona ao anatin'ny parti politika no angononao mivory a tsy tokony isy problema mihitsiny zany rehefa any amin'ny toerana zay toerana anazy fa raha ohatra hoe fambrimahoaka zay de miantso ny vahoaka malagasy ohatra nyty famporosian'ny senity hoe hanetana vahoaka ahoana ny fomba hanetananao vahoaka am'izao situation zao ilay lalàna ety milaza fa tsy azo ataonao mamory vahoaka de le vahoaka zany tenenina or vahoaka mindanonareo makatsy anatin'ny ititrano ito fa ho avy eo zay anetana anareo makasika fifidianana fa tsy politika zany zany de zavatra tsy ridicule vengy zany e ny olona pisehatra ao anatin'ny parti politika no afaka ataonao hoe mivorytsika atsy amin'ny ititrano itsy fa vahoaka raha etaninao ny vahoaka zany tompoka enetsena enao raha hijery vahoaka menary ianao tantaran'ny firenena amin'ny tantarany renena-pomedina inona ny antony nanaovana tsena eny amin'ny tsena foana no mikabary ny mpanjaka fa tsisy mpanjaka mikabary ao an-tapa zany rehefa ikabary amin'ny vahoaka dikan'izany a ny vahoaka amin'ny toerana misy vahoaka ianao na afaka miteny azy ka andevy ianao eny an-tsena jereny zao reny tamin'ny herinandro nisy andry filoha herirajonary mampianina nge tsy mahazo mandeha tongotra tonga am'le faritra zany misy an'le vahoaka de nidina zany de ianao tompoko tsy mahazo mandeha tongotra anao fa midiro anao anaty tômôbila de mandeha tômôbila ihany ianao lasa voakitika koa mantsy lay fahafahana mivezivezy zany efa tsy zany eto amintsika zany tsy anina ntsony e eto amintsika nke tsisy fahafahana amin'ny teny e fahasahina amin'ny teny no misy eto fa tsisy fahafahana amin'ny teny fahasahina amin'ny teny no misy eto zay samy teny ihany no afaka amin'ny teny fa tsy ianao rehefa tsy samy teny ianao de tsy anina fa tsisy an'izany fahalalana amin'ny teny zany eto anampiko an'izay Andriamatoa makasika ny resaka sakatsakan'izay foana aloha zany ny hatreto nisy ny fitarainana makasika ny resaka page Facebook teto anivon'ny MBS teo ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana ofisiala teo ihany koa ny fahitalavitra rahavavy ny Real TV reo fahitalavitra anankiroa reto zany efa isan'ny hoe tsy mahazo an'izay accès national izay fa eto Antananarivo kanefa azo lazaina ihany hoe mampita ny vaovao tsy hoe azo lazaina moa zany fa isan'ny mpampita vaovao ho an'ny olom-pirenena zay ao anatin'ny lalam-pandrenona ihany koa ny fisitran'ny olom-pirenena n'izay vaovao izay ao anatiny toedrarahany fifidianana après élection électorale tsika am'izao fotoana zao manahoana ny mety ho fitraikany izay zavatra zay teo ihany koa ny fandorana ny tranony mpitarika timo tany amin'ny faritra avaratra tany zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao nefa atsonany hoe isiny filaminana atsonany hoe isiny tsy fifandranitana atsona amin'ny resaka maro samihafa mba isiny fifidianana mandeha mizotra kalalana nefa lasa misy teritery gejageja fanakatsakanana ny fahitany toko efa ilaina n'izany zavatra rehetra mitrangy zany am'izao fotoana zao ngadidinao le an'ny fanjakana hoe tokony isin'ny apaisement politika ozy izy de mba avy alao irotsaka zany le manahirany zany le izy any hoe tena marina ianao zao miteny amiko hoe ny Facebook ny maromaro le teneninao le bloqué fa tsy neny MBS rery tsy neny Andriamatoa Ravalomanana rery neny Real TV BDB maromaro mihitsy BDB fa ianao ngena amin'ny telefôna ary ianao de le olona telefôny ianao antanina fa galy ty ala mihinam-bary ty fa onaly ty kiny zany sotro mijery zany le olona amin'ny telefôna anao tsy mihinam-bary fa brony anao mare atao amin'ny telefôna anao mare olona mihinam-bary misotro mijery zavatra mazava be le fiainana eto tsisy an'izany violation ana secret zany eto tsy tena tsy refesina mihitsiny io teneniko anao io hoe reo hoe fanaketaina ny Facebook sy ny anina rehetrarehetra io nge ataontsika hoe zao nohatra ny marary atsika fa anisan'ny marary nge reny hoe nanyresaka momba ny hainao manjery fotsiny azany hainao manjery nge tsy afaka miditra tsy afaka miditra amin'ny canal ry nareo tsy afaka manao Star Times nareo tsy afaka manao an'izao nareo tena tena miteny zany manahirana ny vaovao zany nge eto Antananarivo renivohitra fotsiny ohatrany mandeha de ny hainao manjery ny mitady ezaka hafa hamparitana azy eraky Madagasikara fa ny vahoaka na nareo hainao manjery ary tsy maharaka amin'ny vahoaka amin'ny fanaparitahana
ny fandaharana ataonareo tony to fandaharana ataonareo tony vahoaka ny mampiparitaka nytoneraka ny Madagasikara fa tsy nareo mahitsy satria raha nareo no andrasana nareo kentaindry zareo de kenta de tsy afaka mandeha firiny ary misy fotoana ary ny fandaharanareo raha mandeha de maty eo am-pandehanany eo fa ny vahoaka ndray kosany be de be zany misy an'izany ataony anaty flasy le fandaharany reny de alefany any zagaka fotsiny tany Tuléar tamin'ny farany teo fandaharana nataoko tany amin'ny volana février ka ty voajeren'ny olona ta volana ambony iny any de mijery eo de zany no mijery de mahafinaritra mihitsy am'le izy fa izany ny ataony anany hoe misy olona tena manao mihitsy zany alainy daholo le vavety rehetrarehetra reny de reny no entiny zareo any am'ireny fandefasana vidéo reny misy ataony am'le carte kely reny le carte 2 giga reny de aparitany misy olona mahafohy vola manao an'izany de aparitany eny zany de mandeha eny de iny mijeren'le olona ohatra ny mijery film mivorony reny fikambanany reny de reny no alefany eo zany reny le fandaharany reny hoe tsika de ohatra zao de misy namana Vandilambato manampy atsika de zao de alefany eo le fandaharany e raha ny rehetrarehetra mijery eo fanahinana inona za de mitodika amin'ny fanjakana ny fanaovan'ny fanjakana am'izao ankivy an'io resaka io ny voamaiky de davan'ny olona hevitra hafa hanaparitahan'ny olona an'le izy ka am'izay lasa ohatrany hoe vaovao lehibe miafina le izy de mahalina ny olona bebe kokoa no la izy mandeha andavanandro eo voamaika io manimba ny fitondrana zany zany le fipetraka le izy fa io zany io tsy io zany tena any za zany zako tsy tenenako hoe inona ny solution fitongana efa latsaky ty veraka no inona tsony no tenenina amin'eo fa de miandro ny fialany afaka ray volana de vita fa kosa mitodika am'izay olona hitondra ny firenena manaraka ao hoe tsy mahasoa ny firenena malagasy ny fanaovana sakatsakana amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny fomba demokratika ohatran'izao fantaniana maranantsika ny fandaharana iada amin'ity ariva ity maromaro ilay zavatra nolazainao teo hoe mety tsy fantatry ny filohan'ny CENI azo lazaina ve fa mipetraka amin'izay ataontsika hoe fanendrena zay avy amin'ny filoham-pirenena fotsiny ny anjara ndraikitra ity filohan'ny CENI ity sa tsy voafehany mihitsy ilay andraikitra raha le fanitsiana maromaro nataonao teo eo ihany koa nylaza izy fa ny hoe tonga de ho atambatra ilay fantaniana nylaza izy ny hoe mbola miandry ny zava-mitranga aloha ny CENI satria tsy mbola fotoanany zany zao andraisany fepetra makasika an'ireo atoko sy ny ohatran'izay efa niteny ihany ianao teo hoe mikarakara ny fifidianana makasika an'ilay fifidianana inona ny mety zavatra ho azo ho andrasana mety hoe apisy an'izay fifidianana na ny marimaritra iraisana amin'ny zava-mitranga amin'izao fotoana zao amin'ny antoko politika avy amin'ny CENI Andriamatoa ny CENI io teneniko anao hoe tena fanendrena politika mihitsy na teo an'io filoha io de zay ny mahatonga azy manao hetsika ohatrany hoe fihetsika olona mpanao politika rehefa miteny andray an'izao fepetra zay zao nefa fantatra zao fa tsy misy fepetra ininona afaka raisiny miohatra amin'ny fahefana ananany ilay zavatra teneny hoe andraisana andraikitra ny antoko ohatran'izao son'izao fatany tsara fa tsy misy an'izany fa fihetsiketsehana mpanao politika fotsiny no ataony maka le toerany mpanao politika mihitsy izy na de mana ratsy ny mpanao politika ary izy toetrana mpanao politika zany tsy ny CENI fantana nge mikarakara ny fifidianana nataony manao lisy mpifidianana ny fampiarana rehetrarehetra ny hoe fantikan-dalàna de misy fitoriana tsy maintsy apetraka misy fitsara CENI tsy afaka raha CENI nge androany antaninao zay tsy afaka manday andraikitra am'izany fa de ny andraikitra napetraka aminay ihany no ataonay rehefa antaninao izy ahoana reto ohatrany hoe teneninao zao ohatrany ahoana inay vonteny tary amin'ny kanja tary hoe président de ohatra zao de izy tsy ananay zany zany no avaliny fa ny tena marina ny CENI zany diso lasa ohatran'ny politika loatra no ataon'ilay folo marina ny izy te voatendra n'ilay filoham-pirenena izy kanefa na le fomba fiasan'izao ne tsy mangarary teny zao hoe anao an'le ratsamangaika anitatra n'le ratsamangaika an'olo ny olona ohatran'izany fotoanany ve zao manana an'izany satria fantary tsara fa ny président CENI rehefa nanotaniny zareo mpanao gazety
tam'le fandarana iny hoe ahoana momba le karapanondro sandoka de navaliny navaliny présidentseny hoe tsy andraikitra anay ngambany zany fa andraikitry ny atana andraikitry ny fitsarana de zany nefa tena teneniko anao hiavitra fa fahadosoana zany ny anontanina anazy momba n'le karapanondro sandoka de hoe capable veny seny capable veny seny ahafantatra karapanondro sandoka ohatra mpivarotra mofo gasy capable mahafantatra vola sandoka reny mpivarotra mofo gasy reny reny ankizy kely avy any Ambomandroso reny mivarotra mofo gasy reny manatery anao vola sandoka amin'io fa tonga de fantany hoe sandoka ty ohatra zay ny resahana amin'ny seny hoe capable veny seny le président seny aza zany de tsy afaka ahafantatra akory ny hoe ty karapanondro sandoka nefa anao recensement an'le olona karapanondro no entiny eo le olona eo de karapanondro zany ny zavatra raisinao voty voalohany indrindra eo tsy fantatra hoe sandoka anaty sandoka tsy anananao andraikitra amin'ny famantarana azy hoe sandoka anaty sandoka tsia diso zany satria anatin'ny fampianarana ny olona manao an'ireny recensement amin'ny élection reny io karapanondro ampianarina azy ny fomba fijerena ny karapanondro io hoe azo raisina ve ty karapanondro ty sa tsy azo raisina ndikan'zany io recensement rehetrarehetra ataony seny am'izao io zany tsisy fotony satria tsisy olona mahafantatra na karapanondro sandoka anaty sandoka noentin'ny olona anankiray eo anatrihan'ny seny soratra anarana zany nyvaly teniny za zany tonga de miteny hoe tsy azo raisina mihitsiny io listra nanao tao refonte io raha izany satria olona incapable tsy mahafantatra ny fisina karapanondro sandoka akory ny olona eo raha ny filazan'ny présidence zany tena manahirana amin'ny asan'ny seny de izao ndray ianao anova ratsa mangaika de aizany ahoana ny formation zany olona zany zay nge fampifanana mila hofanina le olona tsisy hoe nahetra ny ekibondrany ty olona ty apetraka ao de mila hofanina zay nge ny teneninay ary zay ny teneninay hoe ny communauté internationale raha mamea de tokony fanofanana nomeny zany mandoha vola izy de misy fafifana misy malagasy be deabe ao manampahaizana momba an'zany zay nge raha miteny hoe tokony administrateur civil mikarakara ny fifidianana zay tsy miteny averenany ministre ny atatany ny fikarakarana ny fifidianany fa misy olona nianatra manokana atao hoe administrateur civil nianatra manokana any fikarakarana ny fitantanandrara-panjakana reny am'ireny maka olona teknisianina am'ireny maka ampiasaina amin'ny seny apahany manao disponibilité azy any amin'ny asany de raisina mpiasan'ny seny de afaka atao de mba farafaratsiny reny mampianatra n'lay olona ao zany de olona manana fahaizana manana traike fa manao azy ka na tsy mahay azy am'izay le lehibe ny seny tsy maninona fa le olona tena manao an'le zeny fotony mba manana an'le anan'le izy tsy ao nge tsisy hoe za mba faly raha ny teniny seny hoe namboarina ohatra zao ny organigramme de hoe misy ny direction anankiray mikarakara fotsiny momba ny fanaovana ny refonte ohatra na ny recensement rehetrarehetra de misy ndray ny direction mikarakara momba ny patrimoine ny seny karakara nreny vata sy ny ana rehetrarehetra reny za miteny aminao hatra am'izao misy toerana misy an'reny vata hiriny tsy fantatry ny seny akory fisiny fampantany izy am'izao ty tena miteny mihitsy hoe ny hirina nanaovana fifidianana tamin'ny farany teo tatsy ananina no aiza zao tsy fantatra de mila hirina zao zany tsika de izy ihany le mpiasany le mpitondrateny seny tao ihany no miteny rehefa avy hoe rehefa tena jerena de tsika tam'le teo aloha mbola nanana an'le hirina ohatran'zao ambony de kely sisany ampina zany iny le zavatra manahirana am'ireo tsisy mihitsy zany le firindran'le asa ataon'ny seny hitatsika asehony atsika asehony tsy le vavany miteny fa miseho amin'ny firenena hoe io ny seny fa tena misy asa mirindra ataony tena mipetraka rety marina ny ohatran'zany hatram'izao ndakanenao fokotany raha misy fantatry ny fokotany akory hoe manahoana fipetraky ny gadana amin'ny anina ohatra zao gadana voavidiana daholo daholo teo aloha rehetrarehetra zany tsisy hita daholo daholo zany ny zavatra ataony ao lapo de poste aloha rehetra zany tsisy hita daholo daholo fa voavidiana daholo daholo nefa ny seny foana ny fifidianana natao isy foana ary diso ny fitenenana hoe kely na foy ny fotoany manana ny fifidianana atrehantsika am'ty taona 3 sy 4 ty de tany am'y taona 7 de efa fantatsika fa isy fifidianana am'ty taona 3 sy 4 ty fa fantatsika de noho izany zany tsy afaka am'teny mihitsy ny seny hoe foy ny fotoana efa tam'y 10 taona lasa
tamin'ny 2013 no fatatsika fa amin'ny 2023 tsy maintsy misy refonte atao tsisy fotoana fo izany teo fa itsika tsy niomana ny seni zany seni fa tsy lay olona tsy nanao ny asany araka ny tokony ho izy ary tsy mahatatana fifidianana ny seni eto Madagasikara raha izao fantean'izao. Lasa de lasa ny fotoanantsika Andriamatoiada mahery 10 minitra ny ora iray raha sitraka ao indrindra tompoko de mba mioky 2 minitra afahantsika mamitana sy mitondra hafatra ho an'ny olo-pirenena na ny mpanao politika mpitondra sy nataontsika ny vahoaka malagasy iray manontolo mba fezina ao anaty 2 minitra fa efa lasa de lasa za tsy mamy hafatra ho mpitondra fa efa tsy eo izy efa tsy tondra tsony izy fa le mpitondra vaovao zany no resahako aoka ianareo mba tsy hanao kobakambava loatra amin'ny propagande zay ho ataonareo fa mba zay tena zavatra ho tanterakareo ao anatin'ny 5 taona hitondranareo ny tany sy ny fanjakana ihany aroso an'ny vahoaka aoka ny vahoaka tsy irona ny amin'ny fahazahoana vola na kaskety na t-shirt na fampanantenana kely etseroa amin'ny fifidianana fa mba ho tena zay hitanareo fa olona afaka hitondra ny tany sy ny fanjakana no fidio araky ny eritseritsareo satria io tsy misy hoe critère manokana ny filohan'ny repoblika zany zay zany ny ankatahana fotsiny amin'ny ianareo na tsara vitana mitatana an'izao fifidianana zao de mandehana amin'ny fahamarinana fa izay no tsisy afa-tsy zay ihany no andrasan'ny vahoaka malagasy aminareo de ny fahamarinana mba hisiny ny fifidianana marina mangarahara mba ho afaka ekeny ny rehetrarehetra izay voka-pifidianana eo fifidianana no ohatra antsika izao mbola tsisy zavatra hafa akoatran'izay iroso amin'ny fifidianantsika atsoatsy miomana ny vahoaka malagasy andray an'izany satria fatany efatry ny ela fa io ny fotoana 2 minitra na 2 minitra ohatry ny menao mba hahafahany maneho tena marina zany afatra 2 minitra na 2 minitra no ahafahany vahoaka maneho ny fahefany eo amin'ny androm-piainany isaky ny 5 taona satria izay ihany no idirany eo anaty irony io androtrahany an'iny safidiny iny de izay ny teneniko amin'ny vahoaka sainy tsara zay fotsiny no azonareo tsika tsy nahazo fotoana na nisoratantsika anarana reny de makasitraka ny dinika nampiatrano misaotranareo tamin'ny fampiatranoana ary dia mirary soa an'ny vahoaka rehetrarehetra. Akasitrana hatrany ianao Andriamatoa Ramiaramanana Jean-Pierre Yada mpandrindra national ny FLN na ny Front de Libération Nationale manaiky vahiny foana ato anatin'izao fandarin'izao mitondra ny ataontsika hoe ny fanazava-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa makasika ny toedra raha amin'izao fotoana izao toy izay ihany koa ianareo rehetra ny atokantrano ao nakasitrana tompoko lasy tompoko vavy naharitra niaraka taminay teto tamin'izao alina izao isorana ihany koa ireo teknisiana nafahana napita ny eo afeo sy ny sary ho anareo tany atokantrano tany mametraka ny mandrapitafa ny tenako ao amin'ity anio ity mialy raro nombana indray no iaraka aminao anatin'ny fandarina dinika ny amin'ny herinandro toy izao mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.